Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimeraba revako malala rahatrity zoma fa 7 volana oktobra sahady ity dia manonona ny fifalian'i Jesosy amintsika mpanompoan'Andriamanitra tsirairay avy izay tokantrano sy isam-batan'olona. Ny mofinaina voalahatra ny revako malala dia ny pistily nosoratan'i Joda 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Joda ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Fankitsika amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Fatsarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôlin'i Jesosy Kristy tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo izy amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira mandeha araka ny filan'ny haratsiam-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Fa ianareo kosa ry malala dia ataovy izay androsoanareo amin'ny finarao masina indrindra ka mivavaha amin'ny fanahy masina ary terizo ny tenanareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Miandra ny famindrapon'i Jesosy Kristy tompontsika ho fiainana mandrakizay ary amin'ireo fony sasany izay mianahana ary ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy ary ny sasany indray amin'ireo fo amin'ny tahotra ka mankala na dia ny akanjo voapetipetin'ny novoasa. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Tsotaryavana no nanoratra ity pistily ity ary milony apokalipsy moa zany no toerana. Izy koa no isan'ny pistily izay ataontsika hoe voasoratra faraparany ihany. Tsy dia hoe tany alobe tahaka ny Tesaloniana na tahaka izany fa aty faraparany ihany. Ary fahazolazaina hoe efa betsaka ireo apôstôly no efa nandao no efa tsy efa nody mandry efa nody eo amin'ny tompo no nanoratana ity pistily ho an'ny Joda ity. Ary Joda moa dia raha ny fanazavana io hitantsika amin'ny toko voalohany amin'ny 9 voalohany fa milaza izy fa rahalahin'i Jakoba ary mpanompon'i Kristy mpanompon'i Jesosy raha toka jerena izy andevon'i Jesosy mpanompon'i Jesosy aozy ary rahalahiny Jakoba izay rahalahin'ny tompo. Zany dia betsaka no mihevitra fa Joda dia iray tapota amin'i Jesosy tahaka ny Jakoba izay nanoratra ny epistily eo am-pilatanantsika io ihany. Ny tontolo manodidina ny ranoratan'i Joda dia hitantsika amin'ny 7:20 teo no hoe tontolo izay efa iroborobonin'ny ratsy sy ny fahalovana ny mpaniratsira ary dia mampatsiaro ny toetsaina izay mety hainantsika avy amin'ny fotoana ankehitriny mihitsy aza. Manamarika ny nanoratan'ny epistily ho an'i Joda zany dia ny fiemorana na ataontsika hoe ny fangatsiahana tsikelikely ny tsofoka atao anatin'ny fiarahamonina. Fangatsiahana ara-pinoana zany resantsika io. Efa betsaka ireo apôstôly maty ary betsaka ireo ray aman-dreny am-panahy efa nandao zany tahaka andry Petera sy ny tahaka izany dia nisy fiemorana tsikelikely tao anatin'ny fiangonana sy tao anatin'ny fiarahamonina. Ary izany fiemorana zany dia niseho tamin'ny endrika maro samihafa. Joda zany eto dia manazava mampianatra antsika toetsaina manao hoe raha ohatra ka tojo ho fiarahamonina izay miemotra ianao. Ao anatiny ny fiangonana miemotra mimangatsika ny aty ivelany kosa ny olona dia masika maniratsira tsy miraharaha ilay fivavahana. Zany hoe tery tao anatina lafin-javatra roa zany ilay fiangonana na ny finoana kristianina. Tao anatiny dia nisy fangatsiahana mangina noho ny nanisy ataontsika hoe mamiadana ara-panahy mangina ny soko noho ny ataontsika hoe lafin-javatra maro samihafa tao anatiny efa nandao ny apôstôly, nisy mpampianatra sandoka, nisy mpampianatra zavatra diso, nisy mpampianatra bakeo ny filan'ny ny nofo fa tsy bakeo ny tsy fitaren'ny fanahy masina sy ny sisa izay tao anatiny. Mikiky tao anatiny. Taty ivelany kosa dia misy kosa ny fiarahamonina izay nanesoneson'ny kristianina, naniratsiran'ny kristianina, tsy ny raharaha tsy manady izay masina.
dia inona ry avako no afatry joda ary veritsika fa tsy mifanalavitra amin'izany mihitsy iainantsika amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao zay marina ny teny Martin Luther manao hoe ny soratra masina dia marina amin'ny fotoana rehetra, marina amin'ny toerana rehetra ary marina amin'ny olona rehetra. Ny epistiliny joda tsy hoe ho an'ny olona tamin'ny andron'ny joda ihany fa natao atsika ankehitriny koa ary tsy hoe ho an'ireo olona izay namaky tamin'ny tany toerana tany fotoan'andro ihany fa ho antsika amin'izay toerana ankehitriny zao koa ary zay marina ny teny Luther tsika toe ny soratra masina masoratra masina azy fa naty izay izy soratra masina. Raha izay dia mitovy amin'ny literatiora tsotra fotsiny any fa masoratra masina azy dia zao marina amin'ny fotoana rehetra izy, marina amin'ny olona rehetra izy ary marina amin'ny toerana rehetra izy. Miteny amin'ny olona rehetra izy, miteny amin'ny fotoana rehetra izy, miteny amin'ny toerana rehetra izy. Izany dia itsika manao hoe tsy mahagaga raha ohatra ka marina amin'ny fotoana iainantsika ankehitriny zany amin'izao iainantsika izao dia ao anatin'ny fiangonana kristianina maneran-tany na ao anatin'ny fiangonana andeha ataontsika hoe lay kely misy antsika koa azy dia mety ahitana zavatra tahaka zany. Mety ahitana zany hoe fangatsiahana miadana manoloana ny toe-javatra izay iainana ao anatin'ny fiangonana ao anatin'ny fiarahamonina ary ity ivelany koa dia betsaka ny olona tsy miraharaha intsony ny fivavahana, maniratsira fivavahana ary ndraindray dia manao tsinotsinona mihitsy ny fiangonana sy ny fononan'i Kristy. Zay efa nambaran'ny soratra masina raha teo moa fa manamarika ny andro faran'izany. Ka manoloana zany rehefa kamarady inona ny tokony ho toe-tsaina? Inona ny toe-tsaina, inona ny afatry joda ho antsika izay miaina amin'ny vanim-potoana ankehitriny ka mihena amin'izany ataontsika hoe lafin-javatra anankiroa lehibe zany ny ao anatiny misy fangatsiahana, misy disadisana, misy lafin-javatra mikiky ny fiainam-panahin'ny mpino ary ety ivelany ny fiarahamonina manery azy hiala amin'ny finoana dia inona no ho toe-panahy ho joda tokony ho ety miatrika izany. Voalohany indrindra dia ny 9:24 ka hatramin'ny 9:24 ny vakitsika teo dia joda dia mitaona ny mpino hifikitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Hifikitra amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Zany hoe joda tsy apôstôly tsy akory. Fa joda kosa dia nampirisika ny mpino manao hoe manoloana ny fampianaran-diso, manoloana ny fangatsiahana, manoloana ny lafin-javatra maro samihafa mety ho mampihembotra ara-panahy. Dia izao ny fampianarana ihany. Fampianaran'ny apôstôly. Ny fiazonana ny fampianaran'ny apôstôly. Ary io afaka malala no ataontsika hoe mampiavaka ny fiangonana izay tiany joda iaino azy dia manao zava-dehibe ny fampianaran'ny apôstôly. Itsika kristianina ankehitriny afaka malala dia manana zavatra betsaka novana tamin'ny apôstôly. Io fiangonana misy antsika ankehitriny io fiangonana iangonana ao ankehitriny io dia fiangonana izay mandala ny fampianaran'ny apôstôly. Zay ny dikan'ny ohatra ataontsika ohatra hoe ny fanekepona apôstôlika. Midika hoe fanekepona apôstôlika dia fanekepona nolovana tamin'ny apôstôly. Misy 240 ny fanekepona apôstôlika dia milaza fa nolovana tamin'ireo apôstôly izay 240 ary tantara moa zany fa antsika fa jodasy sao anatiny fa natao tahaka ny hoe endrika nehoana izay lova tamin'ny apôstôly zay ny fanekepona apôstôlika tsy zany ihany manao tsika hoe fiarabana apôstôlika. Rehefa makoam-piangonana antsika dia misy hoe fiarabana apôstôlika vao manomboka amin'ny fotoam-pivavahana dia fiarabana apôstôlika. Midika hoe fiarabana apôstôlika dia milaza lay fitohizana lay fampianarana tamin'ny andron'ny apôstôly. Ity fotoam-pivavahana izay atao ity dia fotoam-pivavahana izay mifanaraka amin'ny tradition apôstôlika na mifanaraka amin'ny fampianaran'ny apôstôly. Fiarabana apôstôlika dia fiarabana natao an'ny olona rehetra. Fiarabana natao ho an'ny mpino rehetra zay dika hoe fiarabana apôstôlika. Ampitoboana amin'ireo any amin'ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ho aminareo any amin'ny fahasoavan'ny Tompo, ho aminareo any amin'ny fiadanan'ny Tompo, miarahaba anareo amin'ny lalan'i Jesosy. Zany dia fiarabana apôstôlika. Milaza fa lay fiangonana, lay finoana dia mandala zay ataontsika hoe lova ara-panahy napetraky ny apôstôly zay. Miondrika amin'izay fiarabana apôstôlika izay avokoa, izay mety ho karazam-piarabana rehetra. Tsy misy mitarika fotoana ny ambony pidipitraka manao hoe bonjour na manao hoe manahoana tompoko tsy izay mihitsy. Tsisy miondrika amin'izany mahafoaka zany fiarabana rehetra zany ny fiarabana apôstôlika. Miondrika eo anatrehany zany fahamasinany fiarabana apôstôlika zany ny mpino rehetra rehefa ko malala. Tsy misy fiarabana izay mahasongona na tokony hisongona ny fiarabana apôstôlika ao anatin'ny fotoam-pivavahana. Zay ataontsika hoe mitadidy miazona ny fampianaran'ny apôstôly. Tsy ho ihany endrika ivelany zany fa lay votoatin'lay fiainan'ny fiangonana mihitsy ary votoatin'ny fiainan'ny mpino mihitsy
manoloana ny zavatsarotra iainana n'izao vanim-potoana ankehitriny zao dia ny fiazonana fampianarany apôstôly. Mbola betsaka moa ny azo resahana ny amikasika hoe inona moa ny fampianarany apôstôly, inona ny manamarika an'izany, fa ny kely indrindra dia soratra masina ampilatana antsika io, soratra masina ny testamenta vaovao manontolo dia lova avy amin'ny apôstôly. Fampianarany apôstôly Jesosy dia zanak'Andriamanitra, Jesosy dia mpamonjy. Zay zany voalohany driavako hotsika manao hoe ny fitaovana hoentsika miarika na ny toe-panahy entsika miarika ny fangatsiahana anaty na ny ataontsika hoe ny olana anaty ara-panahy ady am-panampino sy ny etraketraky ny fiarahamonina amin'ny kristianina dia voalohany ny fiazonana ny fampianarany apôstôly. Tsy ny fiazona ihany fa ny famerimberana sy ny fitadidy. Fa ny faharoa afaka malala dia izao ny fifampahirezana mba handroso amin'ny finoana. Zany hoe eo ny hoe eo ilay fampianarany apôstôly. Fa ny faharoa lehibe afaka malala hoe ty miatrika ny fangatsiahana anaty ao anatin'ny kristianina sy ny fiangonana ary hoe ty miatrika ny faniratsiran'ny fiarahamonina ny fivavahana dia ny fifampahirezany mpino, ny fifanerezana, ny fifanetanana mba handroso hatrany amin'izany ataontsika hoe finoana izany. Zava-dehibe ny fifampahirezana, le teny hoe tsy hoe mampahery fotsiny fa mifampahery. Zany hoe zavatra za manao zany aminao ary ianao manao zany amiko. Zay le fifampahirezana, tsy hoe lalatokana lenika hoe ianao ihany hoe za ihany mampahery ianao fa ianao tsy mampahery aho. Na koa hoe famadika amin'izay hoe za dia tsy hanao afa-tsy tsy hanao afa-tsy mandray fotsiny ihany. Tsy zay ny foto-kevitry Jody. Raha izay dia mety misy oreraka manoloana ny fangatsiahana. Raha ohatra ka ataontsika hoe sens unique ihany, zany hoe misy zany tena natao pampahery fotsiny, misy natao pampahirezana foana dia tsy afa-mijoro vavolombelona mihitsy ny fiangonana na ny mpino-driavana ao anatin'ilay zavatsarotra lalovana fa tsy maintsy mifampahery izy. Zany misy fotoana matrotraka ny ray dia mampahery ny ray, misy fotoana kivy ny ray dia mampitraka ny ray. Zany hoe toe-javatra zay fitaovana hoenty miatrika dia ny fifampahirezany mpino mba hahatonga azy handroso hatrany, tsy miemotra zany, ahoana natao mba tsy miemotra manoloana ny amafy ny zavatsarotra lalovana. Zao enantsika izao ry havako dia ny fifampahirezany mpino. Faharoa zay ry havako, ny fahatelo dia izao ny ambaran'ny Joda ihany, zay mihitantsika amin'ny andininy faharoapolo tapany voalohany. Fa ny andininy faharoapolo amin'ny tapany faharoa dia ny vavaka. Zava-dehibe ilay fifampahirezany mpino, asa zay ny fifanonona zany fifampahirezana zany amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fifamangina, amin'ny alalan'ny fifanoratana, amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny soratra masina, betsaka ny fifampahirezana. Fa ny faharoa dia izao ny vavaka. Zay mahatonga azy mitemana hoe mivava ao amin'ny fanahy masina. Ny vavaka zava-dehibe zany driavako. Ny fitaovana hoentsika miatrika ny zavatsarotra zay mety hampangatsiaka ny ao anatin'ny finoana na ny olana ao anatin'ny fiarahamonina dia ny vavaka. Vavaka ao amin'ny fanahy masina ao izy. Zava-dehibe io Jesosy efa nanafatra an'io. Jesosy moa fa niteny manao hoe mivavaha mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy. No zany dia ny vavaka tsy hoe fifandraisana amin'Andriamanitra ihany, zava-dehibe zay, fa fitaovana koa hoenty miatrika ny zavatsarotra, fitaovana hoenty miatrika ny fangatsiahana. Tsy mahagaga raha kely finoana ny olona rehefa tsy ampy vavaka ry havana. Mampangatsiaka matoa ny olona ataontsika hoe mangatsiaka ara-panahy, matoa ny olona resin'ny fanenjehana, matoa ny olona resin'ny fiemorana dia tsy ampy vavaka izy. Raha Joda manokana ametrahana fanontaniana. Fa ny vavaka no mahatonga ny olona mandresy mety herin'ny fanoherana, herin'ny raha tsy taona azy hiala amin'ny finoana dia ny vavaka ny fitaovana. Zay ny fahatelo avako malala. Ny fahaefatra zay toe-panahy sy toe-tsaina tokony anantsika dia ny ataontsika hoe ny maharitra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Mazava ny tenin'ny Jody io. Mazava ny tenin'ny Jody hoe tehirizo ny tenareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tehirizo ny tenareo amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha ohatra mantsy ka ao anatin'ny ady sarotra itsika, raha ohatra ka ao anatin'ny toa hoe ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fianakavianana, ao anatin'ny fikabanana misy ianao mpino ka misoma miadana ara-panahy mikiky zany fiainam-panahy zany, misy mpampianatra santoka ao anatiny ao, misy mpampianatra tsy azo atao modely ao anatiny ao, misy mpampianatra tsy azo alay tahaka ao anatiny ao, mikiky le fiainam-panahy lay finoana zany driavako. Dia ina ny mety hotranga mety toetra amin'ny fitiavana ianao fa mety mora mikisaka makany amin'ny fahakalana, mora mikisaka makany amin'ny fahasorenana, mora mikisaka makany amin'ny zakoa leobe.
raha toka izay dia eo ny matoka ny jodo amin'ny teny manao hoe tsy zay no izy fa no izy dia zao aoka itoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zany hoe ny fitaovana hoe tsika miatrika ny lay reny oma miadana ra-panahy reny driavako zay mety mikiky ny tsirairay na mikiky ny fiangonana na zay mety ho hitanao fikavana kristianina misy ianao dia zao ny fitaovana hoentinao miatrika azy dia ny fitiavan'Andriamanitra. Mitoera mandrakariva amin'ny fitiavan'Andriamanitra, aza miala amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ary tsy vitan'izany ihany fantratray mety mahita ny fiarahamonina manesoneso, ny fiarahamonina tsy tia ny fivavahana kristianina, betsaka ny mety hoe tanan'izany eo anatin'ny sehatra misy atsika. Betsaka ny ataontsika hoe ny olana izay inina ampandalovina amin'ny fiangonana na ampino mba hialany amin'ny finoana dia ojody eto aza mba latsaka ao anatin'ny fahakalana, latsaka ao anatin'ny fisalasalana fa mitoera amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Zay lefako ny ataontsika hoe zava-dehibe manaraka ny faefatra dia ny hoe fitaovana iray hoe tsika miatrika ny ny fangatsiahana, ny fiemorana amin'izao andro zao ny fitoerantsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy makatahaka ny famindra n'izao tontolo zao izay mandeha amin'ny fitiavateny ary miafina ao ambadika izany fitiavateny zany daholo ny karazam-pitiavana tsy marina isan-karazany, fitiavam-bola, fitiavam-boninahitra, ny valifaty, ny isan-karazany miafina ao ambadika izany ataontsika hoe fitiavateny zany avokoa. Dia hojodo manao hoe afa miatrika ny inona rivotra tafiditra mitsoka eo amin'ny fiainanao ianao na ara-panahy io na vokatry ny fahakalany olona ny finoanao io raha mitoetra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ianao. Ary Jesosy moa impiry avy raha tsy ny teniny anafatra manao hoe tomoera amin'ny fitiavaka ianareo. Ary ny fahadimy ravako malala dia zay ianao sy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa ny manaraka dia hojodo manao hoe ny fahadimy entinao miatrika ny zavatsarotra ara-panana ny tafiditra ara-panahy dia mahaiza mifamindra fo. Mahaiza mifamindra fo amin'ireo zay misalasala ireo zay ataontsika hoe tratry ny fisalasalana noho ny fiemorana. Ny fampianarana zay resahan'ny jodo eo dia hoy izy amin'ny andininy faharoa amby roapolo mazava tsara lay matoateny diacrinominus zany hoe inona re zany hoe milaza hoe mamindrafo fo amin'ireo olona zay mizara be ihany ny heviny. Lay ataontsika hoe fahalovana tao anaty zany fampianaran-diso tafiditra tao anatin'lay fiangonana, tafiditra tao anatin'lay finoana misy fampianaran-diso. Mizahatra misy fampianaran-diso raha mitentsika fampianaran-diso dia mety miseho amin'endrika anankiroa zany. Misy ny fampianaran-diso tena lay votoatiny mihitsy, lay tena finoana mihitsy, fa misy lay fampianaran-diso lay fampiarana azy ny diso. Sa mety ho fampianaran-diso ireo zany hoe marina lay finoana fa zao lay fampiarana azy no diso. Fampianaran-diso ihany zany. Misy ndray tena lay fotom-pinoana mihitsy lay mahaizy azy lay finoana mihitsy ny diso fa fampianaran-diso ihany zany. Ary rehefa tafiditra anatin'ny kristiana anatin'ny fiangonana ny fampianaran-diso ry havako dia inona ny zavatra mitranga manjary mampizara fanahin'olona tsirairay. Mizara be ihany zany sainy hoe inona ary ny marina, tokony anao ve, inona ny tokony atao, tokony iny ve, tokony anatona ve sy ny sisa rehetra. Betsaka ny zavatra fampianarana maro isan-karazany amin'izao andro anatsika izao zay mampizara ny fanahin'ny olona sy mampizara ny sain'ny olona. Betsaka tsy resaka tsika na dia ny olona momba ny sabata, betsaka isan-karazany no ny karazam-pampianarana izay mitsofoka ao anatin'ny tontolo kristianina ka manjary mampizara ny finoan'ny olona sy ny sain'ny olona. Na inona nefa ry havako malala, Jesosy Kristy tompo tsy mamety tsaina mampizara fanahy. Azay ny aviany ty matoateny ty dia mizara roa mihitsy ny fieritreretan'le olona sy ny fisairan'le olona. Dia Paoly manao hoe amindreo fo reny olona reny. Misy olona zany lasa misalasala hoe inona moa zany zao ny tokony ho izy, inona ny marina, inona ny diso, inona ny tokony atao. Dia zao ny apôstôly hoy jody eto manao hoe amindreo fo izy. Tsy hoe tsara ho izy, tsy hoe ario izy, fa zao amindreo fo izy. Zany hoe fitserana ny zava-dehibe tokony hiatrena andreny olona reny, fitserana hitaomana azy hamerenana azy ndray ao amin'ilay fampianarana napetraky ny apôstôly. Zany hoe tsy hoe avela ao anatin'izany fisalasalana zany izy fa hitserana izy ary taomina
ny diketeny volana dia manao hoe resena lahatra fa ny toby dia manao hoe itsery izy ny teny malagasy dia manao hoe amindreo fo izy zany hoe tao miampitiavana izy amin'ny lalan'ny fitiavana sy ny fitserana no ahafahany miala amin'izany fisalasalana zany fisara-tsaina ao anatiny zany rehefa malala fitaovana hoe tsika miatrika ny akony herisetrany zao tontolo zao ny amin'ny finoana kristianina ny fananatsika pino fo mahintsetra ny mpiara-mivavaka amintsika raiky rehefa malala be dia be ny olana be dia be andeha andray ohatra tsika zao eto ambonin'ny tany zao tojato enatsika zao dia matanjaka be nantsony hoe bioetika saika olana be zany amin'izao andro zao momban'ny hoe ahoana momban'ny famonotena momban'ny eutanasie zany hoe fangianan'ny fahafatesana momban'ny fananana momban'ny fiterahana ny mahalasy ny mahavaky be dia be ny olana zay ilana fanatrehana ny fiatrehan'ny mpino ary ao anatin'ireny nefa misy fampianarana isan-karazany tafatsofoko anatin'ny vavahana kristianina ka mampizara ny olona manao inona moa zany zao no izy azo atao tokoa ve zany sy ny sisa rehetra dia ny fitaovana mety miatrika ireny dia zao aloha voalohany indrindra aoka hivatsy fahalemem-panahy ianao aoka hivatsy fahalemem-panahy anao ary tsy fahalemem-panahy mangina akory fa fahalemem-panahy mitaona azy hiverina ao anatin'ny fampianaran'ny apôstôly tsy avela ao anatin'ilay fisalasalana satria dia mitsera zany dia andefero zany fantatra fizy manao hoe vavahana kristiana aminao ohatra hoe zao no tsy mety dia aro fotsiny iny fa tiavo izy tsy zay fa fahalemem-panahy ary taona hiverina ao anatin'ilay fampianarana tena izy zay rehefa malala ny tokony toetsaintsika malemy fanahy ao anatrehan'ny olona misalasala tsy mitsara azy tsy manameloka azy tsy manilika azy tsy manao zay andro hiala azy amin'ny finoana fa mitaona azy ampitiavana ary miazona azy amin'ny fitiavana ary mamerina azy kosa ao anatin'ilay fampianaran'ny apôstôly fa fahenina rehefa koa manoloana ny ataontsika hoe fampianarana diso na zavatra na olana ara-panahy anatin'ny sy velany dia zao fahenina dia ity taomy ireo avereno ireo zay teny efa very vonjeo ireo zay teny efa very mihitsy izy miteny hoe 9:30 ny sasany kosa sario avy amin'ny afo no famonjy azy zany hoe misy zany teny efa vokatr'ilay fampianaran-diso mihitsy na vokatr'ilay fanakivian'ny fiarahamonina vokatry ny famalatsian'ny fiarahamonina ny fanenjehana ny fivavahana dia misy mihitsy efa tena tafala amin'ilay finoana dia inona no ataontsika pino dia afaka malala itsika ao anatiny mifampahery zay efa ao anatiny ampaherezintsika zay efa ao anatiny tazonitsika zay misalasala tsy avelantsika hivoaka fa ampaherezintsika amin'ny fitiavana ary le any velany kosa atao ahoana sario zany hoe tena mila miasa mafy mihitsy misarika anao zay any velany ampiasainao zay fomba rehetra misarianao azy ny fitiavana be ny fahalemem-panahy ampiasao daholo zay azonao ampiasaina fa sario avao amin'ny afo izy zany hoe misy zany tena velona mandehandeha fa tena efa elo mandehandeha ny fiainany zany hoe tena efa tsy izy tsomy mihitsy zay ny sary ny Judas eto hoe sario aveo amin'ny afo dia zao iza no misarika azy aveo amin'ny afo ianao ny mpino fa tsy hoe kinona moa kireny nga misy atenaina ntsony tsy efa very relik misary tahaka nataon'i Jesosy momba lay ondry very misy mpiandrolo izy manana ondry zato dia very anankiray dia napetrany 50 tamin'ny toerana anankiray dia lasa izy nandeha nitadina anankiray fa tsy maninona fa mbola misy 50 ako zay anankiray iny vesy alao iny hoany aloha fa dia 50 atao zay apatavy azy tsara tsy zay akory avako ny toetsain'ny fiangonana dia miezaka mihitsy ny kako ampitiavana ary am'teny hoe fiangonana dia ny fiangonana manontolo mihitsy ilay communauté fa tsy hoe diakona ny tokony anao an'izany mpiandry ny tokony anao an'izany pastera ny tokony anao an'izany mopera ny tokony hoany presbitera tsy zay loatra tsy zay fa ilay communauté mihitsy ilay fiangonana ny tokony manao zany samy manao an'izany ny tsirairay zay tsy vitan'ny diakona nataon'ny pastera ohatra tsy vitan'ny pastera nataon'ny mpiandry tsy vitan'ny mpiandry nataon'ny presbitera zay tsy nataon'ny presbitera nataon'ny mopera fa zao sario avy amin'ny afo afaka malala izay toe-panahy zay ny hoe tsy mamelana dia iray aza izy mpanompon'Andriamanitra tsy misy zany zara tsy misy olona zany natokana eto ambonin'ny tany ka ho any amin'ny afo izy zay amin'ny Jota tsy misy olona natokana natao any amin'ny afo na ray aza ary ahoana natonga ny olona tsy hisy olona ho any amin'ny afo dia zao adidin'ny mpino zany
Rehefa malala ao anaty ravampitoana mampangatsikytsika amin'izao taonjato enantsika izao, misy fimorona tsikelikely sario avy amin'ny hafa. Dia afaka hiezaka tsika ampiasa zay rehetra mety afahantsika mitaona manaisotra ireny efa zay mety ataontsika hoe vohilika na nanily tena ka na nanila tena mihitsy aza ho any amin'ny fahaverezany reny nde toma ao amin'ny tompo ny lalana fitokina filazantsara sy ny fifampaharezana. Farany dia ny afatra joda fa fito farany manoloana ny toe-javatra mampangatsiaka sy zavatsara dia izao izy manao hoe aoka mankahalala dia ny akanjo fa petipeti ny nofo azy, zany hoe aoka hiala hiataka ndositra ny fahalitoana isan-karazana. Zany hoe ny tsiraindray zany hoe nafarany joda rehefa mandeha ianao ka misarika ny olona any anatin'ireny ataontsika hoe afo reny dia afo ara-panahy zany io dia mety maloto any. Mety maloto any. Ohatra hoe mety mitrango zany afsagatsiana hoe raha ohatra ka misy olona latsaka ao anaty fotaka dia tsy maintsy mitsoboka ao anaty fotaka ianao vao mahafaka azy fa tsy afaka mikopa tamin'ny avy mialao fa tsy maintsy mitsoboka ao anaty fotaka tahaka Jesosy nanao an'izay. Jesosy nanao hoe tsy mikopa damba hoe avy miakarao fa nidina atao anaty fotaka izy nanadio antsika nahatoga antsika ho afaka atao. Dia ny fiarahamonina koa rehefa malala mivavaka Jesosy dia manao hoe za dia mivavaka ho an'ny fiangonana tsy ny ampiala azy amin'izao tontolo izao fa mba hiarovanao azy amin'ilay ratsy. Lay misy zany olona zay efa latsaka any anatin'ny fahalotopitota tena any amin'ny afo filazan'ny Jodas teo dia ny fiangonana tao mahitaona azy saingy izao tsy tokony handray ny lotony izao tontolo izao izy. Eto anivony izao tontolo izao izy misarika ny mpino hiala amin'izao tontolo izao hioverinao n'Andriamanitra fa izao tsy mahazo mandray ny lotony izao tontolo izao izy. Ary ny ahafahany tsy mandray zany lotony izao tontolo izao zany dia ny fitafiana an' Jesosy. Raha ny fitafiana maha-olombelona fotsiny, ny saina maha-olombelona fotsiny ny tafiana ka andeha hiatrika izany hoe fisarihana ny hafa ao amin'ny tompo izany dia maloto ihany. Zay mahatonga Paoly miteny hoe hitafio Kristy. Zany hoe Kristy zany nitahaky ny combinaison anao. Ny Kristy zany nitahaky ny ataontsika hoe tenue de combat. Zany hoe rehefa miakitra dia Kristy ny fitaovam-piadinana am-pelatany. Izy no hitafianao dia tsy maloto ianao satria izy madio, izy tsy azo izao tontolo izao lotona. Dia afaka dia madio lalàn-dava. Zay tsy mitafy an'i Kristy zany dia manjary voapetipetina izao tontolo izao. Satria ny toetrantsika maha-olombelontsika mora maloto be. Fa rehefa mitafy an'i Kristy tsika mitafy ny fahamasinan'i Kristy tsika dia tsy voalotony izao tontolo izao. Jesosy tsy nandray ny lotony izao tontolo izao. Ninona natobako izao tontolo izao tao aminy dia nadio mandrakariva izy. Ary io Jesosy madio io no tafianao. Ary rehefa mitafy an'io anao ninona etraketraka izao tontolo izao dia eto amin'izao tontolo izao anao fa tsy mandray ny lotony izao tontolo izao. Afaka malala eto am-pamaranana inona ny toe-pozy toe-tsaina tokony ananantsika manoloana zay mety ho fangatsiahana na fiamorana hita era-tany na misehatra vitsivitsy inona koa no toe-tsaina hoentsika miatrika ny karazam-panenjehana ivela atao amin'ny kristianina na ny mpino amin'ny mahampino azy dia izao tazon'ny fampianaran'ny apôstôly ny tenin'Andriamanitra sy ny soratra masina. Aoka hifampahery hatrany mba handrosoana amin'ny finoana, mahareta amin'ny fivavahana, mitoera sy mahareta amin'ny fitiavan'i Kristy ary aoka hanana fahalemem-panahy anatrehan'ireo izay misalasala. Vonjeo ireo izay efa very ary tafio Kristy, manosira ny fahalovana, manosira ny loton'izao tontolo izao. Hivavaka isika. Tompo misotranao zahay. Fa fantatra hoe fa zany toe-javatra zany tokoa ny henanay ankehitriny. Tozary mitsoka ao anatin'ny finoana kristianina ankehitriny ny fankatsiahana, ny fampianaran'ny diso, ny fialana amin'ny teninao sy ny fampianaranao Jesosy. Ary ny fiarahamonina koa aza na tsy mivantana aza dia atsapanay fankahalana ny fivavahana sy ny finoanao Andriamanitra velona ao amin'i Jesosy. Dia omeo anay tompo ny toe-panahy hitadidy azona ny fampianaran'i Jesosy. Ny fanahinao masina hitahiranay mba androso ara-panahitra any zahay, hifampahery, omenao fitiavam-bavaka, tehirizinao amin'ny fitiavana anao Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Ary atao viainanay ny fanahin'ny fitiavana ka ahy amindra fosimahana fahalemem-panahy zahay amin'ireo izay namanay mety mandalo fisalasalana, mandalo fisalasalana noho ny fizaham-toetra, noho ny lafin-javatra izay mety ho lalovana ka tratra amin'ny fisalasalana ampaherezo. Dia atao amin'izay tompo mba tsy ho kivy fa hafana fo
amin'ny fitoriana filazantsara aminjenareo zay very ary te feo mba ahitanty tena eo anatrihan'ny lotony zao tontolo zao. Dia anapaka amin'ny tsirairay avy Jesosy ny fiataranao, jereo ny tokantrano tsirairay avy, jereo ny sambatan'olona, mana zavatra irina aminao izy ireo tompo. Amin'izao vanim-potoana zao vangio, jereo fa mihany vavaka ianao, mamindra fo ianao, dia amariny tompo. Ny vavaka zay efa nataonao fa momba anay mandrakarify ianao, mandrapahatonga ny fahatapelany zao tontolo zao. Dia metraka ny fiainana tsirairay avy amin'ny fahasoavanao zay Jesosy.